eo amin'ny pejim-baovao politika kosa dia lehibe ny tanàna telo avy amin'ny vondrona Ambapara no tsy maintsy nampetona tamin'ny asan'ny herinandro lasa teo. Anisan'izany indrindra ny be ny tanàna ny Mahajanga. Manoloana izany dia nampiantso mpanao gazety ny somavomboaka voafidy avy any an-toerana nanazava indrindra ny mikasika ity raharaha ity. Napiakapeo manoloana ny fampitonany be ny tanàna ny Mahajanga ny vondrona Ambapara. Io ny voto ato amin'ny famorina mpanao gazety androany maraina izay nataony solombavambahoaka voafidy tany an-toerana lalao antanirina na inina. Mahakasika ny fanalana ny be ny tanàna Mahajanga zany voaloha teninay aloha dia tsy makasitraka ny fikitikitiana. Ataoko fikitikitiana satria efa ela zany ataontsika efa volana mahery zay ireo conseil municipal na ireo mpamolitsaina dia nanao taratasy demande d'explication amin'ny monsieur le maire. Alors les demandes d'explication natao taratasy dia tsy ara-dalàna satria araka amin'ny article 127 loi 2014 para 20 dia rehefa misy azay zavatra zay dia tokony natao ampabe-maso ny fivoriana ampabe-maso izay fanaovana fanatana fanazavana eo amin'ny maire eo amin'ny voafidy ao Mahajanga zay. Ny mpamolitsaina ao Mahajanga zany dia fitiavan-tena ny zava-misy natao hoe ratsy tantana zay zany ao anatin'ny taratasy nataondry hoe tsy tsara tantana ny ao commune Mahajanga. Dia eto zany matoa ny maire Mahajanga nahazo fanasana avy amin'ny banque mondiale mandeha izay mandehana tany États-Unis ary izy nahazo mari-pakasitrana amin'ny maha-commune tsara tantana azy indrindra eto Madagasikara. Manoloana izany fampitonany be ny tanàna ny Mahajanga izany dia nisy ireo vahoaka tsy nankasitraka izany ka nidina an-dalambe. Amin'ny maha-mpanao politika chef de parti anay zay miandry fa ny vahoaka manana safidy ny tompoko fa izay zany miteny hoe tsy adala izahay miandro 2018 dia azao zay safidy vahoaka zay. Fa raha ohatra kosa misy soabola amitaony hoe ny voalavo sasany aina dia misitositona ny volombavam-piso dia nareo mamaly azy. Nanao aso ny fanjakana ny solombavambahoaka teto fa tsy olom-boafidy ny vahoaka no kitiana fa ny fiainam-bahoaka no amboarina.